mikendry ny fisandratanao izy ho amin'ny avo de avo ary hoy izy hoe zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy atsika rehetra izy tsy omeny atsika miaraka amin'ny zanany lahy maimaimpona kova ny fandresena ny fanasitranana ny fanafana ny vahaolana ny fisandratana ny fisandratan'ny fiainanao amin'ny avo de avo de sitrapon'Andriamanitra mihitsy izany raisiko eo amin'ny fonao manontolo zany tenin'Andriamanitra izany mikendry ny fisandratanao Andriamanitra mombanao izy mitantana anao mitanakavana amin'ny famarinana izy raha izy momba atsika izy ao natohitrantsika mahereza indrindra raiseko zany tenin'Andriamanitra zany ho anao mahereza matokian'Andriamanitra minozy lazainy tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay alokan'ny vavan'Andriamanitra voasoratra izany ao amin'ny Lioka toko voalohany ka ny andininy 7:30 tahin'Andriamanitra ne enao avereno enona izao tenin'Andriamanitra izao